tiako amarinina foana tiako lazaina foana zany a fa faneho-kevitra tsotra ohatran'olona mpaneho-kevitra rehetra ny faneho-kevitra zay ataoko tsy faneho-kevitra n'olona manam-pahaizana na be diplôma fa faneho-kevitra n'olona tsotra majinika ohatranao ihany koa zany hoe tsy voatery ho marina ny zavatra lazaiko fa fanadihadihana fandalinana ohatran'olona manadiady rehetra ohatran'olona mandalina rehetra ohatran'olona mandinika rehetra de ohatran'ny olona miteny amy resaka ny fomba fijery de mitovy am'izay ihany koa fa tsy voatery akory ho marina ny zavatra ho resako eto hoe na hoe tsy maintsy hisy ny zavatra resako eto fa ohatran'olona mpaneho hevitra rehetra ka dikan'izay zany a afaka manamarina zay manamarina afaka manadiso ihany koa zay manadiso fa zoatsika tanteraka izany afaka manompa ihany koa reo zay azo lazaina hoe fa simba toe-tsaina malagasy simba toe-tsaina tsy mahafantatra raha tsy ny anompa fa tsisy argument noerina an'le faneho-kevitra de azotsika atao daholo zany fa zaho moa de fa tsy hamaly an'ireny mihitsy satria lasa mitovy aminazy za raha ohatra hoe hamaly anazy amy teny ratsy fa hita fa ambany be zao ny toe-tsainany de andeha koa anaraka anazy tsy mety amiko loatra zay raha zay zay ary misy fa hilitra amin'ny lohahevitsitsika alefatsika asesitsika ny lohahevitsika androany de io moa voalohany io mahakasika n'ilay mpanao gazety France 24 moa izay namoaka n'iny fanambarana interview iny zay azo lazaina ho isan'ny apiteraka polemika be koa igny ary de azo lazaina ihany koa fa ho crise vaovao eto amin'ny fireneny ndray iny fanambarana iny nataon'iny ramatoa mpanao gazety iny araky nyteneniko teo de hoe tsika samy manana fomba fijeriny zaho eto de tsy afaka ny hanamarina ny zavatra lazaina na hoe hanadiso ny zavatra lazaina fa mandinika manana ny fomba fijery manoka zaho ny arako koa manana fomba fijery manoka ho azavaiko eto zany ny fomba fandiniako sy fomba fijeriko voalohany raha nanao iny fanambarana iny zay interview zay nataony ny président Sénat dia nisy olona nisy olona voatonona anarana tamin'ny interview zay nataony de fanontaniana napetrako zany de zao nanao démenti ve reo olona voatonona anarana ntononony président Sénat zay nilaza taminy zay nilazainy fa nanao anisany nanao menace de mort taminazy tsy haiko aloha na fa nanao démenti le olona voatonona anarana tsy nanao démenti na mety zany tsy naharaka vaovao zay aloha ray faharoa ataoko angamba fa mety fahokely sisa tsy ho ray volana raha fitadidiko iny interview nataony ramatoa mpanao gazety iny amin'ny présidentny Sénat de naninona no elanelan'andro be aty aorina vo namoaka iny fanambarana iny maly sa androa maly i ramatoa mpanao gazety elaela ve ny fanadihadina tao zay vo afaka miverina nanao fanambarana izy fantanina mipetraka daholo zany ary farany nanao démenti efa nanao démenti ve ny HCC nanadiso na nanamarina hoe nisy nanao menace de mort marina izy fantanina mipetraka daholo zany farany tena farany de zao za rehefa miresaka amin'olona miain'olona miresaka amiko indrindra zavatra lehibe ny zavatra resahana amiko
de sady miaino an'le olona za ny mijery ny réaction. Fa rehefa nijery niny réaction lay mpanao gazety ny resaka za de tsy haiko na za ihany ve mahita an'izany na tsika daholo mahita an'izany. Misy olona jereny foana ria de miresaky izy misy olona jereny de miresaky izy misy olona jereny miresaky. De zay zany somary réaction hafahafa amiko hoe iza lay olona jereny ao ankilany. Fa roa manaraka an'izay nikariko ihany koa za tany vaovao France 24 fa sy ny TV Monde Afrique TV Monde fa mbola tsy nahita an'iny. Nikariko zaho amin'ny murany lay mpanao gazeta tsy mahita an'iny igny interview zay nataon'iny zavatsy teneniny de nametraka fanontaniana fa ahoana zany. De eo zany amy resaky réaction zay zany aneo fomba fijeriko ihany koa hoe ohatrany hafahafa amiko ihany le izy sanatria akory tsy voatery moarina ao fa ai ohatran'olona manana ai rehetra ihany koa zaho. Fa engany mba ho diso lay ai koa ary mengany mba ho diso daholo any zavatra ho teneniko fa ai ohatran'ny ain'olona rehetra. Fa raha le réaction aloha no ijereko de tena hafahafa sanatria ny vavadadiny lely ohatrany hoe parle engany mba tsy ho zany engany mba ho diso ny fomba fijeriko. Taperitsika treo ny momba ny mpanao gazety zay nanao fanambarana mpanao gazety ny France 24 fa anjaratsika mieritreritra hoe mety ho diso ny zavatra ho teneniko anao na zavatra teneniko. Avelatsika eo hiditra amin'ny loha hevitsy faharoa araka amin'io fambony io de mahakasika ny candidat numéro 13 azafady Andriamatoa sy teny ranjena solony aiko sy mahakasika ny interview zay nataony tao amin'ny Real TV tao amin'ny kizeny ny havatoro no asiko resaka eto. Misy zavatra kely zavatra roa zany no singaniko, roa lehibe no singaniko amin'ny resaka nataony candidat numéro 13 Zogobe sy teny ranjena solony aiko tamin'iny interview iny. Misy zavatra nomaniko kely ato de aseko atsika kely aloha hidirana amizay anina zay, hidirana amizay famakafakana sy fandinihana iny interview nataony Zogobe iny. Tia misy anana loka zany izy ty, anana angivy io tsotsotra anana mangidy mifangaro ato daholo. Ty zany ny lokany collectif des candidats. Tsy fidiny ho atsika na hoe ho an'ny collectif des candidats ny hinana an'ty loka ty anana tsotra sira tsisy tsirony fa tsy fidiny satria inona tsy mahafidiny anazy misy zavatra tsy zaka ao misy zavatra tsy rariny ao de mihinana ny mangidy aloha ny collectif des candidats amizao io petrapetriny itia ny lokany candidat numéro 3 Andriamatoa Rajoelina zany io. Dako angamba samy raha ampisafidiana atsika de ty misafiditsika toy zay ty ray naseko voalohany anana fotsiny io de ny zava-misy aseko anareo le zava-misy de miala avy ato ny candidat numéro 13
nandeha atia amy sakafony candidat numéro 3 numéro 3 de namako foana nareo ry zay namako foana nareo nareo ihinana ty io zaho tsy avelako ihinana ty rerato le ry hoany foana de anananina fa aleo fa ihinana namana le reato tsy avela ihinana namana ihinana ty matsiro ty rery ty ihany le ry fa za tsy miala anareo zany namako foana anareo hoany foana le aminao. Na tiana na tsy tiana zay ny sary misy, na tiana na tsy tiana de zay ny fijeriny vahoaka malagasy sasany ho eo satria andriamatoa Zokobe sy teny de manana vahoaka mpanaradia azy koa fa zay sarisary zay zany no amaliko lay interview zay nataony Zokobe sy teny tamin'ny raha avela izy ry tsy avelako izy rery no handeha hanao propagande amin'ny zavatra io. Zay zany le sarisary ray mahakasika ny ilay valiteniny andriamatoa sy teny voalohany. De zava-misy nefa de zao raha ohatra hiroso amin'ny fifidianana eo satria faharoa valiteniny andriamatoa sy teny de zao raha efa faninana aminy za de ho hitany hoe iza izany andriamatoa sy teny zany ampalalako anazy zany hoe rehefa izy roa zany na ohatry hoe ataotsika hoe izy roa ny faninana de mazava ho azy fa tsy maintsy ho anjy Rajoely lany eo 100% ho lany eo de hitondra midika zavatra ady zay zavatra zay ho hitany hoe iza zaho satria hoentiko mipirofo reto aby mipirofo ny fangalarany reto aby tsy fanaran-dalàna ohatra zao sy ohatran'izao de raha ohatra hoe izy ny lany de ho hitany tsara hoe iza zaho midika zany ady midika korotana nefa zay mihitsiny no eviteny collectif de candidats mba tsy valim-pifidianana pisy korotana mahatonga ny collectif de candidats miady ny handiovana ny terrain hanovana ny rafitra mitantana ny fifidianana mba tsy isin'zay korotana zay amy valim-pifidianana zay hisy. Azonareo le zavatra tiako tenena. Misy ny miteny ny olona sasany miteny ahoana moa ny ilazanao fa hoe tsy madio ny terrain mitanila ny arbitre nefa ny lalao tsy mandeha akory. Hanome ohatra ray aho atsika raha ndeha taxi brosy tsika hiala eo amin'ny stationnement taxi brosy hitatsika fa mivany goujon pone hitatsika fa vaky ny jiron'ilay tomobile taxi brosy hitatsika fa tsy mihinana tsara ny frein de hiteny ve tsika hoe aleo rangaha andeha foana atsika fa ho hita foana ny hafarany any hiandry accident zany tsika nefa zavatra fa hitatsika zao fa mivady olo ahoana no mbola tsy alalanao zany hoe tsy ara-dalàna ty tobily andehanatsika tia fa hitanao reo de andeha de aleo zany aleo andeha foana zany tsika de ho hita ny hafarany any iandritsika fa ho maty accident zany inona tsony ny zavatra hita sarisary ohatran'izay ny zavatra lazainy Zokobe sy teny
azonareo tsara ngamba le zavatra tiako tenenina. De inona tro ny zavatra tsatsa rehefa accident nefa ianao efa nalala tany ampiangana hoe mivady olany goujon tobile tsy mihinana ne frein io vaky ane io jirony tobile io zay no entoka malina anareo zay miteny hoe ahoana moa ny alalanao fa hoe alalanao mitanila ny mpitsara maloto ny terrain nefa ny lalao tsy mandeha de zay ta endrika taxi brosy zay no entoka anazavana azy amitsika. Ahoana moa tsy alalantsika andrano hoe maloto ny terrain mitanila ny arbitre ny force mitanila ny resaka rekety mivoaka amin'ny ACC mitanila. De ahoana ny mbola ilazanareo hoe any lalao tsy mandeha nareo fa milaza hoe ny arbitre mitanila ny terrain maloto. De zay ohatra amin'ny taxi brosy zay no entoka hanazavana azy aminareo. De zany hoe zany raha ohatra Andriamatoa sy teny sy Andry Rajoelina ihany manao fifidianana de mety zao ny zavatra isy azo atoka 100 isan-jato aloha fa olany i Andry Rajoelina. De hanatanteraka an'ilay zavatra ny teneniny Andriamatoa sy teny ho hitany tsara hoe iza zao Andriamatoa sy teny Ranjaina solony haiko zany. De hisy zany lay korotana, hisy lay ady, mety ho guerre civile, mety tsy haiko engany mba tsy hisy zany. Zay ray ny zavatra mety hisy faharoa hanao filaharam-be hitokona ny vahoaka mpanaradia sy teny na Andriamatoa sy teny Andrianasolo rehefa mivoaka ny valin'ny mpifidianana de mandeha amin'ny fitokonana 2 volana 3 volana de mety ilaza amizay mba efa niady any ary zareo efa nanao zay azoko atao nefa niady za de fa tsy hitatsony izy io fa de fa io izy mipetraky eo. De mitombona amizay le hoe plan B, mitombona amizay le hoe orange ihany citron. Zay zavatra roa zay zany ny mety zavatra hisy. Zay ny mahakasika ny interview zay nataony Zokobe Andry solony haiko sy teny tamin'ny Real TV. Hiditra tsika amin'ny lohahevitra fahatelo de hoe ny fomba fijeriko ny fifidianana zay hisy sy tolokevitra zay tiako aroso. Alohan'izay nefa de aleo rehefa avy eo zavatra fomba fijeriko raha itsika no tsika na tsika vahoaka na ny mpitondra fanjakana na ny tompona andraikitra no hanao amboletra tsika hampandeha fifidianana eo amin'ny 9 Novambra zaho manokana aloha defa tsy hanoana anizaniza, defa tsy hanoana anizaniza satria tsy hanoana olona amin'ny fifidianana hisy korotana après zaho. Raha ohatra zao hoe afaka nandatra bato za de ny safidy tsy andady tsy hifidy mihitsiny satria tsy ho safidiko mihitsiny no ivoaka eo tsy ho safidiny rakoto tsy ho safidiny rabe no tena ivoaka amin'io eo. Sanatria akory tsy manentana atsika tsy hifidy fa rery zany raisonnement mako rery zany fa tsy mitarika olona tsy hifidy velively za mifidiananareo aseho iny safidinareo bon eo tsika mahita anazy hoe tena safidinao tokoa ve nivoaka. Fa raha amiko manokana de tolokevitra raha azo atao tsy de iza loatra moa za hoe ho araina resaka efa teniko zao hoe za olona tsisy dikany ty ve de ho araina resaka. Fa raha azo atao zany raha fomba fijeriko dia tokony ahembotra ty fifidianana ty mba hampisy filaminana eto Madagasikara sy hampisy fifidianana ekeny rehetra sy mangarahara. Tokony ana mois de mai any io fifidianana io fa na amin'ny resaka karaha-pifidianana era Madagasikara ne tsy misy milamina na kely azy. Misy ny lesokatsy, misy ny lesokatsy reo, misy ny lesokatsy, misy ny tsy mahazo, misy era Madagasikara. Zany ve ny zavatra hirosoatsika fifidianana na ny propagande aza tsy misy tana nanaovana propagande ny sasana foiny za zany miteny hoe
fomba fijeriko any amy volana Mea ny fidianana vao tokony hisy alamina ny zavatra rehetrarehetra aloha indrindrindra karapifidianana roso amy fifidianana de zay filohalany eo de tonga de izy no manao sady manao investiturany no manao fankalazana ny fetim-pirenena 26 juin fomba fijeriko manokana zay fa tsy zao no mandidy tsy zao no manapaky fanehoan-kevitra ohatran'olona rehetra araky ny teneniko hamaranako azy hipody ndraiky zao hanafatsy aminao zokobe sy teny ranjenasolo ny haiko anisany zavatra ny remarkeko zokobe tsy haiko na ny remarken zany vahoaka malagasy rety ny olona sasany fa anisany nampitombo ny amaroany olona ny nandehananao niaraka amin'ny andalambe tsy tena trondrobe niaraka tamin'ny collectif des candidats anisany nampitombo olona ny fahitan'olona anao ary anisany nanome hery ny vahoaka malagasy sasany zava-dehibe zay zokobe tsy haiko fomba fijeriko zay tsy haiko zay fomba fijerin'olona hafa tombony ho anao zokobe sy teny tombony be ho anao ny fizarany vato ao Antananarivo raha ohatra ho raikitra ihany fividianana misy marika ravalimana azo lazaina matanjaka ao misy hajo misy andreo anareo zany hoe raha ao Antananarivo zany de fa mizara roa tsy haiko mizara telo ny vatony Andry Rajoelina zany mahatonga ny Andry Rajoelina filoha Andry Rajoelina mifonsa any amin'ny côté any amin'ny sisiny satria fantany io hoe mizara maro ny vatony ato ary zara raha azo 50% izy ao Antananarivo zara hoa fa efa tombono anao zany hoe any amin'ny faritra zany any no tena ahitana taratra hoe ahoana ny toerana entre anareo roa ihany teneniko eto tsy miteny candidat hafa za entre anareo roa satria petraky eo aminareo roa mantsy le problème zao le polémique zay zay remarque ray ka eto zany ao de miteny amitsika hoe raha ohatra ka Andriamatoa sy teny sy Andriamatoa Andry Rajoelina ihany no hanao an'ilay faninanana lay fifidianana de aleko kokoa zao mifidy sy teny inona ny antony mety hiteny tsika hoe plan B citron ihany ny orange ohatran'izao sy ohatran'izao rehefa ho raisitsika zay citron ihany ny orange plan B aleko koa mifidy olona mbola tsy hitako mitondra firenena tsy maninona zany na vao fitaka satria mbola tsy hitako teo ny fitondrana sanatria tsika vao fitaky mety azo lazaina koa mety hoe tsarakaraky ny eritreretratsika koa raha ohatra hoe i Andriamatoa sy teny no mitondra firenena raha ohatra moa tsika vao fitaka miteo ihany ny teo de mba vao fitaka amy zavatra tsy fantatra surprise tsy misy hanome trinatsika mihitsy nangamba fa zaho kosa aloha re vahoaka malagasy de tsy jamais ny fidy olona efa hitako namotika firenena tanatin'ny 5 taona nampahantra ny malagasy anatin'ny 5 taona nampiaina ny malagasy anatin'ny délestage anatin'ny 5 taona tsy fidy olona fa hitako zao ny zavatra nataony teo velively zao aloha ohatra za mandray safidy am'izany de manatona mpitsabo zao hoe mba jerevoko eny fahasalamany saiko araky ny teny mapara mahay azy hoe zay miteny rehetra marary saina jerevoko eny tsy fahasalamany saiko fa tena ohatrany tsy ara-dalàna zany olona efa hitako namotika firenena anatin'ny 5 taona nampiaina ny délestage anatin'ny 5 taona nampijaly ny tatra anatin'ny 5 taona mbo andeha ho fidiko raha hoe samy hoe citron ihany ny orange aleoko zaho amy fidy
citron zay mbola tsy hitako ny tanany rehefa voafitaky moa za anjarany any zay tsetratsetratry zay ka anjaranao zoko be mandinika tsara hoe marina ny zavatra teneniko na diso fa zay aloha no azotsika tolotratsika androany fa lava somary niotraotra kely ny leratsika androany lavalava kely ny vidéotsika amy lahady manaraka dia lohahevitra hafa ndray no entiko eto dia ny lohahevitra hitondrako point 5 ho an'izay filoha zay ho lany eo point 5 hoentina mpandrosoana Madagascar ary raha point 5 ho resaiko amin'ny vidéo manaraka io no tanterahiny zay ho filoha eo dia na tsy manao propagandy izy dia lany foana isaky ny 5 taona efa niteneniko amin'ny filoha teo lohan'ny Rajoelina zany tamy vidéoko fa elabe fa bon sy naraina moa le izy de io ny zava-misy io averiko eto izy ho an'izay filoha zay ho avy eo point 5 hanavotana Madagascar sy prioritaire Madagascar afaka Madagascar sy hitiavany vahoaka malagasy zay filoha ho avy eo point 5 aloha nameko de après n'izay rehefa misy ny filoha lany eo afaka manome ny ambiny amizay koa ny detail ny sisa mangasitraka tompoko lay mangasitraka tompoko vavy